Miaraba ny mpanaraka ny ilay eto tsara mandroso ikara paroasy ho masiny Jesosy indray isika androany. Manasa anareo ary anaraka ny tantara sy ireo zavatra nanombohan'ny fiangonana tany am-piandohana nitoy hatramin'izao koa arao hatramin'ny farany azao ary. Miarabantsika manaraka ny fandaharana ny RDB Lève nahita ny toerana na any ivelany. Ny paroasy Tsaramandroso ekara Fomasiny Jesosy vikaria vile eto anivon'ny diocèse-ny Mahajanga dia totoy zao sy toy zao mombamomba ny tantarany fiangonana. Ny taona 1970 no nisokafany fiangonana ekara Tsaramandroso. Kanefa 15 volana Novambra taona 1970 dia olona 8 no nandray ny sakramentany batemy teto anivon'ity paroasy ity ary 3 no nandray ny sakramentany fanambadiana. Fony mon père Albert Boyer no pretra tamin'izany. Nefa 5 volana Jiona kosa taona 1970 no nisaraka tamin'ny reny fiangonana ekara Mahabibo izy. Ka i mon père Eugène Cornol eo anivon'ny fikambanan'ny mon père Spiritain no mitondra ny fiangonana ary napetraka ambany fiarovany Fomasiny Jesosy ny fiangonana. Ajaina tsy tapaka isaky ny zoma volony volana ny fanajana ny Fomasiny Jesosy eto Tsaramandroso. Ka ny alakamisy mialoha no anatanterana ny fitsaona sakramenta masina. Fa isaky ny anao fankalazana lehibe ny fiangonana na zava-dehibe dia ialoavany vavaka 3 andro zany na tridium izany rehetra izany. 3 moa ny quartier tamin'izay fotoana zay dia ny quartier Ambalavato sy ny quartier Atanambao ary ny quartier Tsararano. I Andriamatoa Rakotomanga Antoine ny filohan'ny komity mpiangonana tamin'izay ary antsoina hoe filan-kevitry ny paroasy amin'izao fotoana zao. Naorina ihany koa ny sekoly izay taniketsa ny fiangonana. Ka i mon père Alphonse no namolavola ny planina ny fiangonana sy ny sekoly ary mon père Georges Banou no nafanafo tamin'ny fanorenana ka nitondra ny anarana hoe Saint Georges ny sekoly izay hitantsika eto Ambatokato. Ny fikambanan'i Masera eo anivon'ny école Notre Dame no mitondra ny sekoly Saint Georges ka i Masera Marie Fernand no taleta amin'izay fotoana zay. Ny mpampianatra efatra nanampy azy dia i Ramatoa Alexandrine, Ramatoa Edvise, Ramatoa Joséphine ary Ramatoa Séraphine. Tamin'izay fotoana zay ihany koa dia mbola tsy nisy trano nipetrahana ny pretra fa mbola nitambatra tamin'ny mon père tao Mahabiby izy. Ny taona 1970 moa dia efa misy ny fanavaozan-toko ny batemy ary ankizy 10 no niraisina tamin'izany. Mariny eto fa ny kristianina dia faly manao ezaka fitadiavam-bola tamin'izay fotoana zay toy ny vokatra. Ny fananana masina eo anivon'ny quartier satria mbola tsy nisy sakristy sy bro ny mon père fa tany amin'ny paroasy Mahabibo no nivantana. Ny taona 1970 nitsangana ny komity mpiangonana ary misy 20 n'olona tao. Ka i Andriamatoa Norbert Tsimbazafy ny filoha tamin'izany. Nandimby any Antoine Rakotomanga le filoha teo aloha. Nanomboka teo dia efa tsy nandeha tany Mahabiby ny mon père ray sakafo fa Ramatoa Joséphine zay vadiny Maurice Rakotomanga no mikarakara ny sakafo. Teoriana ma dia Ramatoa Jeanne d'Arc mamany mon père Frédéric sy ny zanany vavy atao hoe Célestine no nandray anjara sy nandray an-tanana ny fikarakarana ny sakafondry mon père. Ny taona 1970 novana ny fitodiky ny hôtely atao am-piangonana ka natao manatrika ny mpiangona. Ny taona 1970 nanapa-kevitra ny komity mpiangonana fa sina zava-maneno atao am-piangonana izay nandraisan'ny kristianina anjara anisan'ny mpitendry tao i Joacin izay mbola amperinasa hatramin'izao fotoana izao. Ny taona 1770 teo vao nanomboka nisy lamesa teto isaka ny alahady teto amin'ny paroasy fony mon père Eugène Cornol sy mon père Daniel Legopil. Ny taona 1770 tapa fa nitomby isan'ny kristianina ka nanapa-kevitra ny komity mpiangonana amin'ny fanitarana ny trano fiangonana sy ny sakristy. Tamin'izany koa no nikisaka teo akaiky ankavian'ny hôtely ny sarin'ny Fomasiny Jesosy zay teo fovoany ka nisoloana ny Lacroix. Ny taona 1770 ka hatramin'ny taona 1770 ny fanitarana voalohany. Efa misy 8 ny quartier tamin'izany fony mon père Eugène Cornel sy mon père Daniel Legopil ary mon père Caron. Ny taona 1770 ka tamin'ny taona
5,770 nanomboka ny fanitarana faharoa teto amin'ny fiangonana. Fony mon père Marc Soez, et mon père Boutbe Sabin, et mon père Zafomandim Joseph, ary mon père Selvaradji, sy mon père Adjanirina Dominique. Ny taona 2010 fananganana ireo lehilahy lehibe manampy amin'ny fizarana ny Kominio Masina izay avy amin'ny quartier tsirairay avy. Fony mon père Rakotondratelo Jean Sébastien. Ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 7 ny fanatarana fahatelo fony mon père Rakotondratelo Jean Sébastien sy ny filan-kevitry ny fiangonana izay nitorena Andriamatora Leson Alexis kanilana viesy avana no tarina araka izao endriny ahitantsika azy ankehitriny izao. Marina moa fa misa 7 ny quartier tamin'izay ary feno 10 ny quartier hatramin'ny 5 taona mandrika ankehitriny izay ankalazana ny tsingeritaona ny 5 taona ny paroasy ny taona 420 sy 20. Ka reto avy ireo quartier 10 ireo izay antsoina amin'ny anaran'olo-masina mpiaro azy avy tsirairay. Ny quartier Ambalavato eo ambany fiarovany Masinda Matiasy, ny quartier Atanambao eo ambany fiarovany Masimbavy Marguerite Marie, ny quartier Tsaramandroso eo ambany Andrefana eo ambany fiarovany Masinda Pierre, ny quartier Tsaramandroso Atsinanana eo ambany fiarovany Masinda Georges, ny quartier Cité Semada eo ambany fiarovany Masinda Jean Bosco, ny quartier Mavoky Atsimo eo ambany fiarovany Masinda Antoine de Padoue, ny quartier Mavoky Avaratra eo ambany fiarovany Masinda Vincent de Paul, ny quartier Mavoky Centre eo ambany fiarovany Masimbavy Thérèse Jesosy Zazakely, ny quartier Fasive eo ambany fiarovany Masinda François d'Assise, ary ny quartier Mavoky Ampaska eo ambany fiarovany Masinda Ignace de Loyola. Ny taona 420 dia misa 7 ny fanambadiana kristianina izay betsaka indrindra. Ny taona 420 dia natomboka ny fihefin'ny fanamboarana ny tokotanim-piangonana izay vita soamantsara. Ny taona 20 izay mirefy 920 metatra ifefy io fony mon père Tombolaza Jean-Louis izany izay fefy izay miaro ny fiangonana amin'izao fotoana zao. Ny taona 20 naorina ihany koa ny trano fianarana katesisme antsoina hoe Tranoeva izay ato amin'ny damosy ny fiangonana ato. Fony mon père Jean-Louis Tombolaza sy ny filohan'ny filan-kevitry ny fiangonana izay nitariny Ramatoa Razafy Alisoa Beline dia misa 5 lehibe io Tranoeva io dia natratra 470 ny vita batemy taona 20 io ny maro indrindra hatrizay. Ny volana marta taona 20 dia ny tany-ponoana re tanora kely Servila Mesa ka nanorina ny lampitany na ny podium izay hitantsika ato ambadikato. Manampy azy ireo tamin'izany ny fianakaviana Andriamatoa Modeste Michel izay avy amin'ny quartier Masinda Jean Bosco, fony mon père Kotomamour Jean de Dieu Linas sy mon père Besalama Joseph ary ny filan-kevitry ny fiangonana izay nitarina Andriamatoa Niavy Christian Joassin. Nitizany mon père Kotomamour Jean de Dieu Linas sy mon père Besalama Joseph ary ny filan-kevitry ny fiangonana izay nitarina Andriamatoa Niavy Christian miampy ireo ezaka kristianina ny fanonerana trano fianarana katesisme ary vita tanteraka izany rehetra zany. Ny 13 aogositra taona 20 dia nitsofina veka rano Monseigneur Rakotondradrao Roger Victor Soul niaraka tamin'ny trano eva ny podium ho mariky ny Trangambato Jobily fa 5 taona paroasy tamin'ny taona 5 sy 20. Ny taona 5 sy 20 dia misy 2 sy 200 ny vita batemy ary 20 ny vita mariazy. Ny taona 9 sy 20 efa novana ny varavaran'ny fiangonana natao vita amin'izany fotoana izany tamin'ny androny niasan'ny père Razafy Pamonjy Jean-Louis Emmanuel sy mon père Razafy Arjon Léon Jean Séry ary ny filan-kevitry ny fiangonana izay nitarina Andriamatoa Randriana Soule Dumont tato amin'ny paroasy nanovana ihany koa ny vavahady Grisgrisa sy ny Lacroix ka misa 7 ny vita batemy ary 7 ny vita mariazy. Nitarina ihany koa ny tranon'ny prety nakarina nasinarina izy io tamin'ny androny mon père Razafy Pamonjy Jeannot Emmanuel sy Razafy Arjon Léon Jean Séry no nanomboka hatreo amin'ny dal niasa tamin'izay fotoana zay. Rehefa rentsika teo tantaran'ny fiangonana tanam-piandohana hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia fahataritsika eto indray ireo asa sy ny andraikitra ary ny adidy izay sahaniny eto amin'ny diocèse misy anazy ary ireo fikambanana masina mamelona ny fiangonana koa arao hatramin'ny farany azy.
Ny 15 janoary taona 17 nitsofina rano ny sarin'i Jesosy Kristy mifantsika teo andohan'ny hôtely nakafototra ao an-damosiny tabernakla ezaka nataon'ny FTK eto anivon'ny paroasy. 5 ny vita batemy ary 7 ny vita mariazy. Ny 2 oktobra taona 20 no nametrahana ny tsangam-baton'ny Jesosy be famindrampo manakaiky ny lavabatona la grotte fony mon père Rakotinirina Gilbert sy mon père Razafiary John Léon Zansery. Nafindra toerana kely eo akaiky ny varavara-piangonana mitodika manatrika ny vavahady fidirana ato amin'ny tranon'ny pretra. Ny taona 20 dia nitohizana mon père Ramananarivo Abdon sy mon père Masonampo Félicien ary mon père Benalsoa Pierre Honoré Alexandre sy ny filan-kevitry ny paroisy zay nitereny Andriamatoa Gniavy Christian ny riana ny tranon'ny pretra kademisa 9 ny vita batemy ary 7 ny vita mariazy tamin'izany fotoana zany. Ny taona 20 nametrahana ny fitaovana fanamafisam-peo vaovao tatam-piangonana. Ny voalohany volana septambra taona 20 ny fanatsarana ny hôtely izay nitsofiny monseigneur Gustavo Bombine Espino Rano ny fametrahana ny sarivongany fo Madio Marie eo andohan'ny hôtely izay ankavia ary fanatsarana ihany koa ny trano ny karakara ny ato fiangonana na ny sakristine miampy ireo fametrahana ireo ventilateur maromaro ato ampiangonana. Fony mon père Abdon sy mon père Masonampo Félicien teto amin'ny paroasy ary mitohy ny fanatsarana ny trano ny mpiambina. Marina moa fa tamin'ny taona 20 izay nankalazana ny jobily fa 70 taona teto anivon'ny paroasy no namoahana boky mirakitra ny tantaran'ny mpiangonana. Tamin'izany ihany koa no namoahana ny hira fanevana fiangonana izay mitondra ny lohateny hoe Fo Masina nosoratany madame Claudine miaraka amin'ny feony. Ny taona 20 dia 70 sy 900 ny vita batemy ary 9 ny vita mariazy. Ny taona 750 ka hatramin'ny taona 20 nisan'olona vita ny sakramentany batemy dia miisa 770 real. Ny vita ny sakramentany fanambadiana kristiana kosa dia miisa 170 ny 2 jiona taona 20 no nitsofiny monseigneur Gustavo Bombine Espino administrateur apostolique Rano ny fanitarana ny tranon'ny pretra izay tsangam-batony fa 70 taona ny paroasy. Ny taona 20 fony père Masonampo Félicien, père Rakotomamonjy François Xavier ary père Bemananjara Jean Roger no nanavozana ny lokon'ny fiangonana sy ny trano mpikarakara ny ato fiangonana na sakristine araka ny ahitantsika azy izao. Ny taona 4 fony père Johnny Everaldo Arinjaka, père Razafy Pamonjy Jean Emmanuel, i père Ricaroel Aldo miandry vololona ary père Bemananjara Jean Roger no nanavozana tanteraka ny tafon'ny fiangonana ary nanorenana ny tsangam-bato fa 15 taona ny paroasy manoloana ny la grotte. Tozer ny tantara ny niorena ny fiangonana paroasy Tsaramandroso. Tareto kosa ny pretra ny fandimby teto anivon'ny paroasy nanomboka tamin'ny taona 750 sy 700 hatramin'ny taona 15 sy 20. I père Albert Boyer, père Olaf Marie Ramanakalna, père Eugène Cornol, père Daniel Elegopil, père Marc Soyez, père Caron, père Boutbe Sabin, père Razafy Mandimby Joseph, père Adjanirina Dominique, père Selvaraj, père Rakotomamour Jean de Dieu Linas, père Rakotondrantelo Jean Sébastien, père Marcel Paysan, père Ramananarivo Abdon, père Tumblaza Jean-Louis, père Rakotosamimanana Nicolas, père Zaramanana Claude, père Rabary Grégoire, père Razafy Mandimby Joseph, père Rakotomamour Jean de Dieu Linas, père Besalama Joseph, père Razafy Pamonjy Zano Emmanuel, père Razafiary John Léon Zansery, père Rakotinirina Gilbert, père Rabenalsoa Pierre Honoré Alexandre, père Masonampo Félicien, père Rakotomamonjy François Xavier, père Bemananjara Jean Roger, père Iarinjaka Johnny Everaldo, père Miandry Vololona Ricaroel Aldo, père Razafy Pamonjy Zano Emmanuel ary père Bemananjara Jean Roger. Reto kosa ary ny filohan'ny filan-kevitry ny fiangonana ny fandimby hatramin'izay ka hatramin'izao. Andriamatoa Rakotomanga Antoine, Andriamatoa Ratsimbazafy Norbert, Andriamatoa Rabenatoandro Joseph, Andriamatoa Tongzara Pierre, Andriamatoa Rakotondrasoa Jean Pierre.
Andriamatoa Raelson Alexis, Ramatoa Razafialisoa Abeline, Andriamatoa Gnavy Christian Joassin, Andriamatoa Randianasolo Edmond, Andriamatoa Gnavy Christian Joassin. Nanokatra ny fankalazana ny jobily fa 5 taona ny fiangonana tamin'ny 420 ary mamarana izany fankalazana zany tamin'ny taona 520 koa manentana antsika rehetra mba samy iombom-bavaka amin'Andriamanitra amin'ity paroasitsika ty. Ry Fomasin'i Jesoa matoky anao izay. E paroasy Saramandroso moa ekara Fomasin'i Jesoa dia raha hitady azy matsika moa aiza misy an'izany paroasy zany dia mahazo ny bazary Saramandroso ny anandrefana dia mahazo an'ity paroasy ty. Dia ny paroasy moa eo ambany fiarovan'ny Fomasin'i Jesoa misy tilikambo lehibe zany eo no afataratsika ny mihitsy ny paroasy Fomasin'i Jesoa eto Saramandroso. Ny paroasy manandritra ny zay fa 5 taona zay nankalazana ny jobily ny paroasy tamin'ny taona famarana ty 520 dia be dia be ny olona navoaka ny paroasy. Anisan'izany moa dia ny eo anivon'ny pretra diocésianina dia efa navoaka pretra anankifito dia pretra religiozy anankefatra dia ny religiozy vady eo anivon'ny congrégation Sacré-Cœur de Jésus et de Maria anankitelo, eo anivon'ny Zafima anankitelo, Saint Maurice anankitelo, eo anivon'ny Providence ihany koa anankitelo, Marie Auxiliatrice anankiray ary franciscaine anankiray. Ny miara-miasa moa eo anivon'ny fiangonana ny congrégation dia misy ny congrégation Sacré-Cœur de Jésus et de Marie de Notre-Dame dia misy ny Sim Cœur Immaculé de Maria dia eo ihany koa ny eo anivon'ny Mère Teresa de Calcutta ny congrégation miara-miasa anivon'ny fiangonana Frère Saint Gabriel dia ao congrégation eto anivon'ny paroasy. Dia reto daholo ary ny fikambana masina eo anivon'ity paroasy ty. Ao ny MDMK, ao ny Légion de Maria, ao ihany koa ny Antileny Madagascar, ny conférence Saint-Vincent de Paul, ny garde d'honneur, ny laika franciscaine, ny fanilo, ny FT sy ny afafya, ny FTK, ny chorale, ny équipe Rosaire, ny TMV Tampikry. Ny voamera ndray dia misy ny voamera fananana dia misy koa ny voamera ny mpandamina, ny voamera fandaniana pinoana, ny voamera ny social na Caritas, ny justice EP, ny voamera ny liturgia, ny fifakria, ny fiantson'Andriamanitra ary ny mpiservy. Ny vondrona moa zany dia misy ny vondro dela dia eo anivon'ny FLP, ny vondro bevavy eo nisy ny FVP, ny vondrom-bavaka karismatika sy ny famondram-pon'Andriamanitra, ny vovonana eo anivon'ny vovonan'ny tanora, vovonana ankizy ary vovonan'ny olon-dehibe. Manoloana zay rehetra zay moa zany dia isaorana be dia be tsika rehetra nanampy ny fiangonana hatramin'izay nisia ny paroasy izay na ny eto an-toerana na avy any ivelany. Dia isaorana ihany koa ny eo anivon'ny ray aman-dreny ny évêque miara-miasa anivon'ny fiangonana, reo pretra rehetra, reo religiozy lehilahy sy vehivavy eo anivon'ny brosy ny filan-kevitry ny fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao isaorana be dia be ihany koa ny kristianina. Ary ny tena manamarika ny kristianina ty moa zany dia ny kristianina mavitrika amin'ny adidy ataon'ny fiangonana amin'ny rehetra zay atao dia be dia be ny asa eo anivon'ny tranoeva ny kristianina nisany tena nampiroborobo navitana zany eo anivon'ny adidy ny fanampiana rehetra dia eo ihany ny kristianina dia mankasitraka ny kristianina tsirairay avy amin'izay adidy maro samihafa atao eo anivon'ny fiangonana zany. Koa eto am-pamaranana moa zany dia manentana atsika rehetra izay nahazo fahasoavana teo anivon'ny fiangonana nareo zanak'apelezina eto an-toerana ny ivelany tondanam-bavaka ny fiangonatsika satria be dia be ny asa mbola atao ary ny fanampiana ihany koa entina mampiroborobo nyty paroasy malalantsika ty dia zay ny ela zay ny fo dia mankasitraka mankatelina ry Fomasin'i Jesoa matokanao izahay tsotra indrindra tompoko.